mbola faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika raha ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity an'ity dia misy an'ity tangorodraona hitantsika ato atsimon'ny lakan-drano Mozambika manakaikaiky ny morontsiraky ny Mozambika moa zany misy azy nivoatra izy io ary nahazo anarana zany hoe nivadika Orivodoza zany isany anarana tamin'ity tolakandro ity moa zany izy no nahazo an'izay anarana izay tsisy fiatraikana eto Madagasikara nefa nazanany zany ny fisiny fa ireto rahona hitantsika ato andrefany Juliarado kosa no somary manome rotsakorana amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny ny ambiny kosa dia ny tsiokana avaratraza atrano zany no manjaka ary somary matanjatanjaka izay ho an'ny ilany avaratra atsinanany nosy iny moa zany ao anatin'izay dia mafimafy ny rivotra misy ihany koa ny alondrano ateraka izay avaratraza izay koa misy araka izany ny fampitandremana no ny avon'izay alondrano zay any amin'ny tapany atsimo nosy ny ilany atsinanany nosy iray manontolo iny manakery zay hatrany amin'ny androny alakamisy any hoany zany raha ny avonionja moa anatin'izay dia mety mahatratra hatrany amin'ny 3 metatra any zany ho an'ny ilany atsimo ary 2.5 metatra kosa ny ilany atsinanany nosy raha ny toetrantsika ho an'ny rapiso vao maraina dia misy zany ny orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny somary sesisesy kely zay any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy iny ho an'ny ilany atsinanany voatany kosa dia ny herikandro aloha zany no manjaka ho an'ny maraina fa rehefa misandratrano dia somary misy fisavana kely ihany zay fanazana zany mandraona ihany ny andro ao anatin'izay ny ilany andrefana dia mibalika tanteraka moa ny masoandro ao anatin'izay ny pisotolakandro mitoy hatrany zay oran'izay ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy somary misy fisavana kely zay ho an'ny ilany atsinanany nosy misy ihany ny raona mandalo ao anatiny zay tolakandro izay ho an'ny rapisotolakandro zany fa ny ilany andrefana dia maina hatrany ny andro mety mandraondraona ihany ny andro any amin'ny faritry melaky sy ny any amin'ny faritry sofia any ny maripana vinavina ho an'izay androny rapitso izay hatrany dia eo amin'ny 2.20 ka hatramin'ny 3.20 any avoatany 4.20 ka hatramin'ny 3.0 kosa izay ho an'ny ilany atsinanany nosy iny zany hoe mbola mijanona mangatsiaka hatrany aloha zany ny andro ho an'ny avoatany ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mafana hatrany aloha ny andro eo amin'ny 3.30 ka hatramin'ny 5.30 degré celsius zany ny maripana avovinavina amin'izay androny rapitso izay hatrany ho an'ny androny alakamisy misy hatrany ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany nosy arahina herika zay ho an'ny ilany atsinanany avoatany zany hoe mbola ao anatin'izay voninandro makamakatahaka voninandro ririnina zay hatrany aloha zany ny andro ny any andrefana moa zany dia mibalika hatrany ny masoandro ny maripana avovinavina amin'izay androny alakamisy izay eo amin'ny 4.20 ka hatramin'ny 2.20 eo zany ny maripana ambony indrindra avovinavina ho any avoatany ny any amin'ny ilany atsinanana tsy dia mbola misy fiovana firy torak izay koa ny ilany andrefany nosy mafana hatrany ny andro zany amin'ny ilany andrefany izay mahatratra 5.30 degré celsius ny maripana avovinavina any amin'ny district Analalava any amin'izay androny alakamisy izay hatrany ho an'ny androny zoma dia misy hatrany ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany nosy arahina herika hatrany zay amin'ny ilany atsinanany avoatany zany hoe tsy dia misy fiovana firy zany toetrantsika atao anatin'izay 3 andro ho avy izay raha ny maripana avovinavina kosa ao any avoatany eo amin'ny 2.20 ka hatramin'ny 4.20 degré celsius eo zany hoe tsy dia tena ahitana fiovana misongadana aloha zany raha ny maripana torak izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy ny ilany andrefana kosa indray 5.30 degré celsius ny any amin'ny faritry atsimo andrefana torak izay koa ny any Abueny ary ny any amin'ny faritry Sofia amaranantsika azy toy ny mahazatra dia ny tany falotoandrivotra no amarana ny fandarana n'ity androany ity ambany amin'ny ankapobeny izay tany falotoandrivotra izay eto Antananarivo amin'izao fiandroany herinandro izao ambany ny fetrany eo miasa avokoa ny rehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetrandro no jerevantsika zany atao anatin'ny telo andro dia vinavinaina mbola hijana ambany ihany amin'ny ankapobeny izay tany falotoandrivotra izay ho an'ny tanànana Antananarivo renivohitra izay ny meteontsika tamin'ity androany ity ary rapisinay fotoana manaraka velomako